Anisan'ireo tsy nanoana ny antso tamin'ilay lanona no tantisaina teny Iavoloha Androany filohan'ny tetezamita telo Andry Rajoelina. Raha ny fantatra dia mbola manohy ny fitetezam-paritra efa natombony izy ka izay no antony tsy natongavany teny Iavoloha tamin'ity androany ity. Maneho ny fitetezam-paritra ny filompanorina ny IEM ny farany herinandro teo dia tao Majanga no nandehanany ary nihaonany tamin'ireo hery-velona samihafa ny antoerana toy ny mpandraraha, ny tanora, ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ao anaty ny faritry Boendy. Ny votra nandritry ny fionana ireo sehatra tena mbola marary eto Boendy. Anisan'ny voaresaka ny tontolon'ny fizantandy, ny fampandrosoana hoentina sy ny lesoka. Tafitra amin'izay lesoka izay ohatra ny tourisme sexuel izay tena manjaka eto Majanga ary tsy ampy ny fanaramaso. Eo ihany koa ny olona ny famatsiana herinaratra. Ny an'ireo mponiny Boendy ny filoha Andry Rajoelina ary nilaza fa vonona ny tondra ny fampandrosoana. Tanterantsika daholo tamin'ny andro ny tetezamitsika dia tsy nisy ny fanampiana. Tsy nisy ny fanampiana avy any ivelany nefa dia voatana ny sandanimbola. Ny solitra polisanjato ny karaha mampiasa mpanjakana. Ankehitriny dia 700 zara raha misy ny fiakaran'ny karaha mampiasa mpanjakana. Maro ny tanora tsy manana azy. Ny zavatra mba faniriko dia mba asitsika fitaovana manara-penitra maro eto toy ny fiara na ny force d'intervention spéciale. Rehefa misy mikaiky nareo hoe misy mamaky ny tranonay aty tonga dia tokony mba tsy ao anatin'ny fotoana fohy dia efa tonga ny force d'intervention mamonjy anareo vahoaka. Zao ianareo tsy namatahotra. Zany miasa andro manalina ny foforako nandritra n'izay efa taona nialako tsy teo ny fitondrana intsony izay. Nalaoko nangina fa niasa mangina ihany koa. Manana vaholana ho atolotra isika. Manana tena tetikasa zivina matotra isika. Natao riny Majanga dia nimponina tao Bealalana sy Ansui no nihaona tamin'ny filohan'ny IEM Andry Rajoelina androany 9 Jona.